Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana Jolay 2023. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, alohan'ny hijoroako vavolombelona ny amin'ny fahatsarana Andriamanitra izay tonga tamiko tamin'izako natory indray alina dia fahagagana lehibe no nasehon'ny Tompo tamiko tao anatin'ny nofia izany. Ry havana, ivavaka aloha isika ametrahantsika n'izany eo anatrehan'i Jesosy ary angatahako ny fanahy masina hiasa amiko sy hiasa aminao koa mba ampaherentsika tsiraray avy satria ny fanahy masina dia izy ilay Andriamanitra ary izy no eo amintsika tsiraray avy rehefa tena ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana isika ka nanaraka tsara izay baikon'i Jesosy Tompo. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, manaja anao Jesosy. Jesosy anandratra anao indray aho eo anatrehan'izao tontolo izao. Ka mitenena Tompo, mitenena amin'ny alalako. Fanahy masino fitaovanao aho, piasanao aho. Ianao no tompony tenako. Fa tsisy aintsony ny momba ahy fanahy masina. Ka oka ianao fanahy masino no andray ny kontrola ny tenako. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masino anafoazanao indray ny olonao tsiraray avy izay reraky ny torimaso-panahy. Mangataka aminao fanahy masino hiasa amin'ny olonao tsiraray avy eran-tany. Satria kely sisa dia ho avy ianao Jesosy, ianao lay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Jesosy mangataka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny anafikanay dia tsy ambinina izany fa dorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka mivenany amin'ny tany foana ianareo satria any ny toerana misy ianareo ka entiny entanareo Satana sy ny frongony rehetra any tany foana amin'ny plasinareo satria ny rano Jesosy dia mandevina ny asa matinareo rehetra ka tsy manakery tsy manapahefana amin'ny ianareo entiny entanareo any ny plasy misy ianareo. Ka misotranao Jesosy ka oka ianao Tompo hisandratra eo anatrehany izao tontolo izao satria ianao lay Andriamanitra velona sy mahery, ianao lay ho avy Jesosy ampiakatra anay olonao tsiraray avy. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, ny nofy izay ambarako aminao dia i Jesosy ilay fahazavana lehibe. Izy no ilay fahazavana. Ilay fahazavana izao tontolo izao. Isika izany teo aloha raha efa ao amin'ny Jesosy ianao dia nandeha tao anatin'ny maizina isika teo aloha. Fa rehefa nibebaka tamin'ny fahotanao rehetra ianao ka nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ary vita batisa tamin'ny ranobe tahaka lalan'i Jesosy dia eo ny Tompo no ametraka ny fanahin'ny masina amintsika. Dia eo ilay fahazavan'i Jesosy no ao amintsika raha mandeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana isika tompoko. Ry havana taloha aho na dia efa natanteraka n'izany rehetra izany ary, izany hoe nibebaka, dia avy eo dia nandray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako dia vita batisa tamin'ny ranobe, dia mbola nirenireny teny amin'izao tontolo izao teny ihany satria tsy nahalala tsara, tsy ampy fampianarana. Fa noho ny nampahafantarin'ny Tompo aho, any video any afaka inonao fa noho ny nampahafantarin'ny Tompo aho fa tsy maintsy miova tanteraka, misaraka, manao divorce amin'ny Satana izay vao tonga Jesosy. Alleluia, alleluia. Izay vao tonga Jesosy. Na dia maro ara ny nofy naseho anay teo aloha dia fampitandremana avokoa izany. Fa noho ny avy eo dia tonga amin'izay ny fahalehibiazan'i Jesosy. Ry havana, tsara ny Tompo, misy Jesosy, misy Andriamanitra. Oka isika tena ifo amin'izay.
fa ho avy ny fotoana ialantsika ety amin'ity tany ity. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra alohan'ny ijoroam-pavolombelona ao amin'ny bokyny Jaona 5:12 io no nomeny fanahy masina ahy tamin'ny fotoana izay nampanofitsy ny fanahy masina ahy zany. Ilay nofy dia tamin'ny talata voalohan'ny volana Novambra 2022. Zany hoe efa ela, efa tamin'ny taona lasa ilay nofy zany fa anio vao tonga ny fotoana izarako azy. Dia hovakiko ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:12. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe, izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Amen. Ry havana, i Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Anamarina n'izany teny izany aho ny amin'ny zavatra fahagagana nataon'ny Tompo tamiko. Ho tantaraiko ny nofy. Tamin'ny 1er Novambra ilay noteneniko teo andro talata izy io tamin'ny taona zany 2022, tamin'ny taona lasa hoy aho. Dia efa divaraina zany no manofy aho. Dia ny zavatra niseho dia namerimberina aho ny antso ny anaran'i Jesosy fa amin'ny teny vazaha izany. Zany hoe ny antso zany nanao hoe Jésus, Jésus, Jésus amin'ny teny vazaha imbetsaka zany. Dia noho neveo ry havana, hitako aho ao anatin'ny nofy mitsangana. Dia eo ampiantsoana zany ilay anaran'i Jesosy. Ny verimberina zany ny fiantsoko ny anaran'i Jesosy. Dia hitako zany misy fahazavana avy any an-danitra, ohatra ny lalana zany. Ohatra ny lalana zany anankiray midina zany avy any an-danitra. Dia izahako zany ao anatiny ilay fahazavana lehibe io. Zany hoe teo ampiantsoana any Jesosy aho izaho ilay niantso azy naverimberiko dia namaly zany ny Tompo satria tao anatina fahazavana lehibe anankiray aho midina avy any an-danitra zany ilay fahazavana. Dia ao anatiny ilay fahazavana zany izahako mitsangana ao anatin'io fahazavana io. Ilay izy tena hoe lalana zany miakatra ao any an-danitra. Izay irery ihany no tao anatin'ilay boribory. Dia mazava be ao anatin'ilay boribory zany. Fahazavana ohatra ny kitana analikisa. Ry havana, ohatra ny kitana analikisa ny fahazavany. Tena hoe tsy misy fahazavana ohatra n'izany ety ambonin'ny tany. Ilay fahazavana hatrany ambony ihany zany ka hatrety ambany amin'ny misy ay. Dia hitako hoe boribory zany izy io. Dia ilay izy zany hitako ny alavidavitra misy ay tsy misy zany ny any alavidavitrany. Fa izahako hitako zao mihitsy ao anatin'ilay fahazavana boribory be miakatra lavalava be makany an-danitra. Alleluia, alleluia. Ry havana, fahazavana tsisy toa izany. Ary io fahazavana io raha ohatra ka ny masontsika nofo izao, masontsika zay mbola velona zany no mijery dia tsy ahazaka io fahazavana io. Zany hoe ilay fanahy no mahazaka ny mijery ilay fahazavana. Fa ny nofontsika dia tsy mahazaka. Alleluia, alleluia. Dia tena hoe fahatsarana tsisy toa izany.
hitako mihitsy aho mitsangana dia hitako mihitsy ilay fahazavana ohatrany hoe kolonna zany miakatra any an-danitra zany io fahazavana io dia manarona nahako ao anatiny ilay boribory be lavalava miakatra iny tena lalana afahana zany miakatra any an-danitra. Ry havana, tsara ny tompo ary lehibe indrindra izy. Araka ny teny hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ary ampisehoko zava-mahagaga izay mbola tsy fantatrao. Aleloia! Izay no zavatra nisehoko tamiko. Ry havana, Jesosy tompo no fahazavany izao tontolo izao. Ary rehefa ho avy ny fotoana nomeny fanahy masinay teo ao amin'ny verse ao amin'ny apokalipsy. Rehefa ho avy ny fotoana ialantsika ety ambony ity tany ity dia raha tody tsara ny an-danitra isika tompoko dia ahita isika fa izy mihitsy no fahazavana. Ny tompo Andriamantsika no fahazavana ary tsisy masoandro ho any. Izy lay fahazavana. Tsy fahazavany masoandro mihitsy no hanazavantsika amin'izany fa i Jesosy tompo ny raintsika ilay Andriamanitra izy no fahazavana. Ry havana, ovakintsika io verse io apokalipsy 1:20 andininy 7:20 ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary ny tanàna dia tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy fa ny voninahitran'Andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Amen. Aleluia. Io dia ilay Jerosalema vaovao. Isika izao no onina ao amin'ny Jerosalema vaovao raha ho tody any an-danitra isika. Dia ety ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny tompo Andriamanitra antsika. Izy ilay Andriamanitra no fahazavanao. Ry havana, tsy lokona masoandro ane ny fahazavan'Andriamanitra. Io masoandro io na ny kitanary dia tsy mitovy amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Tena fahazavana tsy misy toa izany. Ry havana, ny tompo irery ihany no tempoly. Izy no tempoly izay tokony ivavahantsika. Aza mitoky itsony amina trano, aza mitoky itsony amin'ny olombelona, fa ny tompo Andriamanitra no tempoly. Ary izy irery ihany ilay fahazavana ampiditra antsika ao Jerosalema vaovao, ampiditra antsika ao an-danitra ao ambony ao. Ry havana, eo amin'ny 2:20 eo amin'ny boky izay novakintsika teo ao amin'ny bokin'ny apokalipsy 1:20 dia manambara hoe tsy nahita tempoly teo aho fa ny tompo Andriamanitra dia ny tsitoa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Aleluia. Izay no verse teo alohan'ilay manambara fa ny tompo Andriamanitra no fahazavana. Fa tsy ny masoandro na ny kitana intsony. Rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety ambony ity tany ity raha ho tody soamantsara isika. Ry havana, mahereza tompoko, mahereza mijoro tsara. Rehefa tena miaina ao anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana ianao dia iaona amin'i Jesosy. Mitaky fanetretena, mitaky famonona ny asany nofo, mitaky divorce amin'ny Satana. Mila isika misaraka amin'ny Satana sy ny firongony. Zay Andriamanitra vao afaka iaona amintsika. Satria araka ny teniny hoe tsy miaino ny mpanota Andriamanitra. Ry havana, mahereza tompoko fa tiantsika ne Jesosy. Ho avy izy akantsika. Oka ianao ijoro tsara, oka ianao ifoa,
mivava rehefa misy ny fotoana ho anao manokana dia mandoleva mibeba mivava manatona ny Jesosy ianao sy ny tompo manokana dia malenao izy rehefa tena mitokana manatona azy ianao mibebaka tokoa dia ianaonao izy ary aza miverina itsony amin'ny fahotanao izay nibebahanao mijoro tsara fa tsy ho tafiditra ny an-danitra isika raha ohatra maloto satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Eny tompoko tena marina izany. Tsy ahitany tompo isika raha tsy masina. Ry havana, izay ny anio mahereza tompoko. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.